matoki mitory ny evanjely. Indro ataoko misononoko eo amin'ny fiadanana ohatrin'ny ony. Mitondra ny mariky Jesosy tompo ao amin'ny vatako aho. Hitoetra ao amin'izany trano izany ny fiadanana lazainareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alahady 7 ny volana Jolay 2024, alahady 14 mandava-taona taona D. Ny lohahevitra aroson'ny fiangonana dia hoe matokia mitory ny evanjely. Ny vakiteny aroson'ny fiangonana mandrakariva no andalinantsika ny finoana sy velomana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro mamakivaky indray ity herinandro vaovao ity. Taoriana fampianarana taon'i Jesosy tamin'ireo 3 mirahalahy laza fa hanaraka azy. Izay moa any amin'ny Luka 7 evanjely ny fampizarana tamintsika tamin'ny alahady heriny teo. Dia ny fanirahan'i Jesosy ny mpianany misa 270 lahy no entin'ny masin-dalika amintsika indray amin'ity alahady ity. Rehefa naniraka azy ireo Jesosy, dia izy ilay maniraka no nanome fepetra tsy maintsy arahana fa tsy ianao izay saim-pantatra satria misy tompony niraka ary izay asaina atao ny tanterahana. Andefa azy tsororo io ny voalohany. Ifanoatoana eny an-dalana ary ifampatsiahy sao misy adino ny afatra nampitondrainy. Izay ny dikany hoe tsororo. Vilazana ihany koa fa tsy miasa irery akory izay ny rahana satria asa-piangonana ny atao ka tsy misy mahavita tena samirery ka tsy maintsy manaiky iombona amin'ny hafa amin'izay asa pitoriana ny evanjely izay. Ny faharoa, nanafatra azy ireo Jesosy mba hivavaka mandrakariva ary hangataka amin'ny tompony niraka. Haniraka mpiasa hijinja ny vokatra. Ambaran'i Jesosy mazava tamin'izy ireo ihany koa ny loza mety hanjo ka nylazany fa tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody izy ireo, ka raha ny herin'ny tenany samirery tsy aharo azy fa ny fitokisana amin'ilay naniraka io ny zava-dehibe ary izay no antony hivavahana sy fikirana mandrakariva amin'Andriamanitra. Ny fepetra manaraka dia hoe aza mitondra na inona miaraka aminareo, vola na sakafo. Ilazany Jesosy hatrany fa tsy tokony hifikitra amin'ny zavatra hafa sao adiny niraka ho tanterahana fa matoky kosa fa tsy hamela irery an'izay ny rahany Andriamanitra izay tompony fahasoavana rehetra. Manaraka dia ny teny ambara amin'izay rehetra anyrahana. Isaky ny tanàna izay idirana dia firariana fiadanana fa tsy zavatra hafa. Io ny teny napetraka Jesosy teo ambava ny mpianany. Rehefa tafita amin'ireo nitoriana ny firari-piadanana ka misy zanaky ny fiadanana tokoa ao, dia izy ireo ihany no hanome izay sakafo ivelomany amin'izay ho Jesosy ny fitoriana fiadanana natao. Dia raha anasa ka raha misy marary ao dia meme fahefana niraka nasitranareo marary. Itory fa efa akaika ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha sanatry kosa ny mifanohitra amin'izay no mitranga, dia asay miala ao ireo iraka ireo ka hanitsana ny vovoka amin'ny tongony eny an-kianja ho fiampangana ireo nanao tsinitsinina niraka, ary dia ambaran'i Jesosy sahady no valiny izany any amin'ny fitsarana farany. Na izany aza dia ambaran'i Jesosy hatrany hatrany ny tsy maintsy hitoriana amin'izy ireo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa totosa niraka nanyrahana dia niverina kafaliana reto mpianatra ary dia nanao tatotra tamin'i Jesosy ny fahombiazany niraka natao. Eny fa na dia ny demony aza ao izy ireo dia nanaiky noho ny anaran'i Jesosy. Tamin'izay Jesosy nanamafy fa tanteraka izy ireo tokoa niraka nanyrahana satria noho ny fanajana izy ireo ny fepetra napetraka sy ny fahefana nomena azy ireo. Ny namaranan'i Jesosy ny teniny tamin'ireto mpianatra reto dia hoe aoka tsy ireny fahombiazana hita maso sy mandalo ireny no ametrahana ny hafaliana
fa ny anarana efa voasoratra ny an-danitra, ary io anarana voasoratra io nikelezo aina fatratra mba tsy ho faty, satria ny faharetana hatramin'ny farany amin'ny asa nanondrahan'Andriamanitra no antoky ny fahasambarana mandrakizay. Tsy ny fahombiazana mandalo no amalian'Andriamanitra soantsika, fa ny faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanompona azy. Matoky mitory ny evanjely. Io ny lohahevitra roson'ny fiangonana amin'ity alahady ity, ary amafisy ny voalaza ny soratra masina tamintsika. Asan'Andriamanitra ny fitoriana ny evanjely izay nakininy tamin'ny fiangonana. Nambaran'i Jesosy mazava fa tsy tokony hiasa irery ireo izay nirahana, fa anaiky hiara-miasa amin'ny hafa. Toy ny ratsambatana izay tsy mitovy asa atao, nefa tokana ihany ny tanjona kendrena dia ny famelomana ny vatana manontolo, izay tsy inona fa ny fiangonana vatany Kristy izay tenany ihany. Ambarany ihany koa fa tsy tokony hifikitra na amin'inona na amin'inona ireo izay nirahana, fa atoky ilay naniraka izay tsy hamela velively izay nirahana ho irery amin'izay manjo, fa ambomba fahasoavana azy ireny mandrakariva. Tsy izay tiana ho lazaina no lazaina, na izay tiana atao no atao, fa ny iraka izay nampanaovina, ka ny firariana fiadanana ho an'ny olona. Io no teny napetraka Jesosy teo ambavan'ny mpianany. Tsy hanisy ratsy na irary loza ho an'ny olona, eny fa na dia ho an'ireo manao tsinotsinona azy, fa anjaran'Andriamanitra no mamaly izay ataon'ny olona araka ny asany avy. Todika manokana amin'ireo izay niraha ny toro vaovao mahafaly ary, fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity, fampianarana manentana antsika tsiraray avy hanana fitokisana amin'ilay naniraka, ary dia haritra amin'izany reraka izany mba tsy ho very valosoa rehefa tonga ny fitsarana farany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo mo tanteraka tokoa an'izany, dia hitsodrano sy tsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, hisaorana ny Andriamanitra dia samity an'Andriamanitra ary.